Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirabantsika riavako tratra ity alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Jaona voalohany toko fahatelo, andiny voalohany sy faharoa ihany. Jaona voalohany toko fahatelo, andiny voalohany sy ny faharoa ihany. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indremana ahoana ny fitiavana nasehony iray eo antsika, dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza. Dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatray. Fantatsika fa raha iseho izy, dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ry iray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ry havana manantitra ny fiarabana antsika rehetra etona dia mitodika manokana amintsika mpiaino mofinaina izay avoakan'ny FJKM na ny fitandremana amin'ny alalan'ny fitandremana Ambotantely. Sambany angamba atao anatiny ataontsika hoe 5 taona vao miresaka aminareo mpeno mofinaina tahaka izao. Ny antony dia katroka amin'ity taona ity ny namoahan'ny fitandremana misy antsika, namoahan'ny FJKM ny mofinaina isan'andro renesin'ny sofina tahaka izao. Koa dia zava-dehibe riavako izany mofinaina zaraina isan'andro, zarain'ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara izany amin'ny alalan'ny fitandremana Ambotantely sy ireo fitandremana hafa. Ka dia miarahaba anao tratra izany 5 taona izany mofinaina izany izay marihina amin'ity taona 2020 sy 2024 mitsidika ity riavako. Nanapa-kevitra isika mianakavy ato anatin'ny fiangonana na isika mianakavy izay mihaino mofinaina fa ho marihina amina fomba tsotra tahaka an'izao ihany izany ataontsika hoe 5 taona ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny tambajotra izany. Tsara namarika fa misy amintsika mpanaraka ny mofinaina dia tsy voatery ho zanaky ny fiangonana eto Ambotantely akory, tsy voatery ho zanaky ny FJKM akory, fa kristianina. Ary izay ny zava-dehibe indrindra. Zava-dehibe dia ny mpanaraka ny mofinaina n'aiza misy azy na eto Madagasikara na any ivelany Madagasikara dia toy ny fianakaviam-be iray miara-miaino izany tenin'Andriamanitra izany sika. Ny mofinaina na ny tenin'Andriamanitra na ny toro-teny izay zaraina dia izao mampiombona antsika mianakavy ho vatana iray ao amin'i Jesosy. Noho izany dia tsy misy olon-kafa isika fa fianakaviam-be iray ihany, kristianina iray ihany, ary raisin'ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara na raisin'ny fitandremana Ambotantely ho tahaky ny fianakaviam-be iray aminay ihany nareo izay mpanaraka izao mofinaina izao. Ara-panahy mazava ho azy satria mety manana ny fitandremana misy anareo nareo, mety misy fiangonana mitaiza anareo dia tsy maninona akory izany. Fa izao tsy tokony hisalasala mihitsy rehefa mba mandalo aty Antanindrazana na mandalo eto Antananarivo na mandalo amin'ny toerana maro samihafa dia aza misalasala fa toy ny fianakaviam-be iray amin'ny FJKM na amin'ny fiangonana Ambotantely ianareo ry havako. Dia arahabaina araka izany manamarika ity 5 taona ity. Tsara manao rindra koa nefa faharoa dia izao ity taona ity izany dia nanao tsangam-bato isika. Ny tsangam-bato dia izao manao hoe ndeha marihina amin'ny fananganana fiangonana ity 5 taona izay niarahantsika niaino na nizara ny mofinaina ity. Ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara na ny FJKM foibe izany dia nanome ny fitandremana Ambotantely sy isika mianakavy toerana antsoina hoe poste d'évangélisation,
toeran'izay mbola tsy misy fiangonana fa vondron'olona vitsivitsy miara-mivavaka ka dia nanapa-kevitra isika hanangana fiangonana, trano fiangonana mamarina kokoa ao amin'ny tanàna antsoinao hoe Vohitsara io zay anakaiky ny manerinerina any amin'ny 900 kilometatra no any miala an'Antananarivo, tena amoron-dalana io toerana io. Saingy tsy mbola nisy fiangonana, mangina de mangina, olona vitsivitsy ny ao anatiny saingy amoron-dalana izy ary betsaka ireo olona mangetahita kosa nefa ao anatiny raha ohatra ka misy trano fiangonana ao. Ka dia nanapa-kevitra isika hoe ndeha hanorina fiangonana any amin'ny toeran'io. Poste d'évangélisation izy a, toerana zay ataontsika hoe mila fitohina filazantsara nefa osa de osa. Ka dia nanapa-kevitra ny fiangonana hanorina trano fiangonana sy sekoly any amin'ny toeran'io. Natomboka ny trano fiangonana sa efa volana vitsivitsy zay no nanomboan'ny asa. Dia nanapa-kevitra isika mianakavy fa ndeha atao hoe FJKM Vohitsara Jeso Mofinaina no anarana io trano fiangonana io, mba ho toy ny tsangam-baton'ny mpiainy mofinaina rehetra. Ka na iza miainy ny mofinaina na ato anatin'ny fitandremana Ambohitately na anatin'ny fitandremana zay mety ho hitanao dia natao hoe FJKM Vohitsara Jesoa Mofinaina. Ka manentana antsika ry havako itsika fianakaviam-ben'ny fiangonana, isika zay mpiainy mofinaina mahatsiaro fa zava-dehibe zany fananganana fiangonana zany hanome tolo-tanana am'izany tsangam-bato raha antsika manangana izany. Efa voatsangana ny vatandrindrina le trano fiangonana de eo amin'ny 20 metatra asa valo sy metatra eo ny sakany, 20 metatra eo ny lavany. Mety ho kelikely amin'ny fitazanantsika azy fa lehibe raha oharina amin'isa mpiangona satria mbola vitsy de vitsy mpiangona, dia manasa anao handray anjara. Mandray anjara toy ny rakitra fanao am'izao fahadimy taona zao dia manasa anao handray anjara. De rehefa mba sendra mandalo aty anao manao vakansy amin'iny lalam-pirenena faefatra iny amin'iny RN 4 iny zany de miato kely eo amin'ilay hoe Vohitsara de tazana amoron'arabe io fiangonana io de hoe ao ity le fiangonana antsoina hoe FJKM Jeso Mofinaina, tsangam-baton'ny mpiainy mofinaina raha tsy hoe miainy mofinaina ihany fa izay rehetra maniry hanao ny asa anona an'izany asan'Andriamanitra zany, dia entanina ry havana mba handray anjara am'izany asa sarobidy zany fananganana fiangonana. Efa matetika efa ndraisantsika manao hoe isan'ny ataon'ny silamo ho zava-dehibe ny fanorenana moske anelanelan'ny Antananarivo sy Mahajanga amin'iny RN lalam-pirenena faefatra iny, ka dia miezaka mafy isika manorina trano fiangonana mba ho tsy ny hafa akory no tonga alohantsika amin'ireny tanàna maro samihafa, tanàna lehibe sy tanàna madinika amin'ny lalam-pirenena faefatra iny. Ka dia izay no nandrisika anay. Asan'Andriamanitra moa izy tsy hoe ho an'ny fiangonana Ambohitately akory izy io sanatria zay ataonao fa ho an'ny Vohitsara. Dia manentana anao ry havako malala hiaraka ifanometanana aminay, ifanohana aminay amin'ny fanaovana ity trano fiangonana Jeso Mofinaina eny Vohitsara ity. Betsaka isika raha ohatra ka samy manao etanjara morazaka, raha samy miatsoroka ity dia vetivety ny amin'ny tanazy mba vita alohan'ny faran'ny taona. Raha ohatra ka samy mba miezaka ao isika efa vita hotsika tao ny rindrina, efa betsaka tsy anonona, tsy zava-dehibe ny fanonona ny vola akory hoe efa ohatry zao tapitrisa ny lan'ny fiangonana teo, tsy zava-dehibe akory zay fa ny zava-dehibe de ny fitiavana tosaka tsika mianakavy satria tsika manatantera-javatra tsy miainga am'izay mety ho nataon'ny hafa fa miainga am'izay fahasoavana tsapatsika ny men'Andriamanitra tsika, de samy mba manolotra ampitiavana arak'izany mety ho fotsika. Metretraka maitra-panotanora de mbola ohatrinona zany ny ilaina, ohatrin'iny ilaina, mbola betsaka ny ilaina satria mbola vao miditra mitafo sika, mbola ny dalazy, ny dabilio sy ny sisa rehetra mbola lavitra be ny asa, fa zay fatran'ny fitiavanao, zay fatran'ny fahasoavana, zay tsapanao fatran'ny fahasoavana ny men'ny tompo anao, zay atao ry havako malala. Dia mizaka kely mafy isika atoato anafin'ny trano dia mizaka sahatsika vetivety samba manofokofoka kely ampitiavana eo arak'izany de manasa anao ry havako mba ho viatsika ho reharehatsika
zay mpanaraka ny mofinaina an'Jesosy Madagasikara ny hoe indrindra mpanaraka mofinaina atao Botately moa mba ho reharehantsika sofaliantsika manao hoe zahay dia nanorona tamin'ny alalan'ny fiainona iny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra dia niaraka nanangana ity fiangonana ity zay menakavy ka nanorona ity fiangonana ity zay eny Vohitsara. Azonao alefa amin'ny raha mandeha fay mivory ianao dia azonao alefa amin'ny laharana ohatra 7telopolo, 8telopolo, 150 720 034 38 171 14 amin'ny anaran'ny Ramatoa Ralison Eliane Zoe zay mpitahiry volan'ny fiangonana. Na raha ohatra moa ka alefanao any ampitan-dranomasina anao ka alefanao asa izy iny tapitapisendina sa Western Union zay andefasanao azy de io tarehimary io telefony ihany fa ampinao fotsiny ny ohatraohatra 180 sy 200 zany hoe plus 261 34 38 171 14 dia misaotra anao eram-poeran-tsaina ny am'izany fanohanana ny asa izany driavako malala an'Andriamanitra ny voninahitra de faly zahay manana anao ary faly manana antsika menakavy manao zany asa iomborana izany. Zay ny lavako malala fa iresaka kosa ny afatry ny apôstôly John ho antsika amin'ity John voalohany toko 7:2 sy 4 ity. John eto de miresaka mikasika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy de tena tsara dika loatra lay andiny voalohany manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasiony ray ho antsika. Tsy tena hoe endre le izy fa raha tena jerena ny teny zay nampiasainy John de ny hoe jereo nareo ny fitiavana nasiony ray. Misy hira izay noforonin'ny Rambotina zay fantatry ny akabeazantsika satria hira klasika malagasy tranainy le hoe jereo nareo ny fitiavan'Andriamanitra. Hira iny mihitsy ity tapany voalohany amin'ny John epistily voalohany soratan'i John ity, jereo nareo ny fitiavan'Andriamanitra. Lay hoe jereo nareo dia milaza jereo aingana lay izy ataovy toy ny hoe zavatra hita maso, topazy maso, lanjalanjao fakafa akafizy koa zay koa lao anatiny ny fitiavan'Andriamanitra. Toy ny laza zavatra azo tsapahitanana mihitsy John eto miteny manao hoe jereo nareo hitany masonareo ve, tsy tsapany masonareo ve ny fitiavan'Andriamanitra nareo. Dia amin'ity mofinaina ity dia misy zavatra roa lehibe hitaoman'ny John atsika hijery, hamakafaka, handalina, hianoka ny fitiavan'Andriamanitra. Voalohany de zao John manao hoe nantsoiny anareo ho zanaka, nantsoiny anareo ho zanaka. Kaleo le matoa teny zay nazahoana ny teny hoe egliza, zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra de jereo fa nantsoiny, zany hoe kaleo na hoe natao no tonga fiangonana. Ny teny hoe eglizy avy amin'ny teny hoe kaleo amin'ny teny hoe nantsoina dia apeleo nareo amin'ny teny frantsay. Dia rehefa nasiona-Andriamanitra zany taon'ny John zany tsika hijery ny fitiavan'Andriamanitra io, ary rehefa mijery ny fitiavan'Andriamanitra io de inona ny hitantsika? De nataon'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra isika. Ndray raha le teny hoe kaleo de tsy milaza ihany hoe nantsoina fa natao koa hoe nasaina, invité, nasain'Andriamanitra ho tonga zanany. Ary ndraindray koa aza le kaleo tsy voatery hoe le tsy hoe nantsoina ihany fa natao koa hoe nomena titre, zany hoe notolorana titre ho tonga zanak'Andriamanitra isika. Afaka malala inona ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika voalohany indrindra hoe John dia nantsoiny ary na koa napetrany amin'ny toerany na nasainy ho tonga zanaka isika. Teknona hoy ny filazan'ny John azy eto, zanaka, taranaka, ary tsy vitany hoe taranaka fa olona itokina, olona tiana, olona akaikiny fo, olona ifampizarana ny tsara, ny manta sy ny masaka raha maha olombelona. Zay ny teny hoe teknona. Raha zanaka moa zany ohatra karzena fa rehefa amin'ny lafiny hoe métaphore de milaza hoe olona akaikiny fo, olona mifandray manokana. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra olona manana fifandraisana aminy manokana ianao ho John. Olona tsy nanafenan'Andriamanitra ny tsara, olona akaikiny fo, olona nasainy ka nampahafantariny ny tsara. Navako malala
amin'ny karazam-pivavahana misy ety ambany masoandro dia ny mpivavaka am'izay Andriamanitra hafa rehetra any de tsy mitovy amin'ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny Andriamanitra zay inoa. Marina fa Andriamanitra saro-pian'Andriamanitra, fa ny Andriamanitsika de Andriamanitra akaiky ny fotsika. Amin'ny vavahana sampy, ataovy amin'ny vavahana hindo ohatra, na amin'ny vavahana amin'ny bodisma de zany Andriamanitra any de topoina amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fampijalitena. Rehefa sendra makany Inde ianao ohatra de mahita an'izany tohatra telonjato marsa fiakarana be, marina fa hoe ara-panahy le izy sanatria tsy mitsara ny vavahany hafa, fa titehana hoe miavaka ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra ao Andriamanitra fitiavana. Tsy misy eto ambany masoandro karazam-pivavahana mivoy ny fitiavana tahaka ny vavahana kristianina. Ny fanahy na ny fototra ijorian'ny vavahana kristianina de fitiavana. Zay mahatonga an Jaona eto miteny hoe jereo nareo, de mbola tsy tsapanareo ihany ve fa hoe tian'Andriamanitra ianareo, ary napetrany ho zanaka. Mazava ho azy, rehefa nomena titre hoe zanaka de rehefa zanaka de karakaraina, tsy misy olona tsy mikarakara zanaka. Rehefa zanaka de arovana, rehefa zanaka de hoy Paoly amin'ny Romana toko valo hoe mpandova, rehefa zanaka de tahina, rehefa zanaka dia tafiana voninahitra. Tsaroantsika ny taran'ny zanaka adala ao amin'io ka zany no asaon'Andriamanitra ao antsika ry havako malala. Dia hoy a Jaona manao hoe aoka ho tsapanao an'io. Lay voambola nampiasain'ny Jaona to mbola aorista, zany hoe milaza zavatra ankehitriny izy nefa milaza zavatra tsatoka tsara mihitsy. No zany dia izao ankehitriny zao aoka ho tsapanao ndray maka, fa tsy olon-kafy ianao akory eo anatrehan'Andriamanitra fa zanany. Aoka jerenao fa zanany. No zany dia tsy tokony olona kivy isika, tsy tokony olona reraka, tokony olona ianteheran'Andriamanitra. Zay no mahatonga anay manao antsoavy kely eto mialatsiny indrindra raha ohatra ka hoe manararaotra mofina tahak'izao mba hanasana antsika ndray anjara amin'ny asan'Andriamanitra, mampiasa izao mofina izao handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra satria te hampatsiaro antsika menakavy hoe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Fa ny faharoa lehibe sady farany de zao hoy any zao manao hoe jereo nareo anange ny fitiavan'Andriamanitra nareo. Fa ny faharoa de zao tian'Andriamanitra isika dia nataony hoe zany nanotsika zay ny voalohany. Fa ny faharoa de zao tian'Andriamanitra isika dia asehony atsika ny toetrantsika rahatr'izay. Ozy manao hoe ndiny faharoa dia ozy manao hoe tsy mbola aseho atsika ny toetritsika rahatr'izay fa fantatsika fa iseho izy oko tahaka azy isika. Ny zavatra faharoa anehoan'ny tompo amitsika fa tiany isika de zao ataony tahaka an Jesosy isika. Zanak'Andriamanitra tsika io Jaona fa mbola tsy tena tsapatsika ieletsina toetsika rahatr'izay, lay toetratsika rahatr'izay mbola tsy tena tsy mbola tena naseho hitatsika izay toetratsika zay. Fa izao mbola ho aseho zay rehefa ao aorianao, mbola ariarin'Andriamanitra zay rehefa ao aorianao, fa itoetratsika io dia tsy afatsy akory fa ho tahaka an Jesosy isika, ho tahaka ny toetran Jesosy isika. Ino hoe tahaka an Jesosy isika? Velona mandrakizay, tsy handalo fahafatesana intsony. Tahaka an Jesosy isika feno voninahitr'Andriamanitra. Tahaka an Jesosy isika olona ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Fitiavan'Andriamanitra atsika zany. Hoe tsy eto amin'ity tany ty ihany zany ny ainatsika, tany zay tsy maintsy ho levona 70 taona 80 taona raha tany matesa. Inona moa ny 70 taona sy 80 taona raha tany matesa izay maty matesa n'izao tontolo zao? Inona moa ty tany fandalovana zay hifankahalana, hifamonoana, hifanalambaraka, hifanaratsiana, tsy tsy ilaitsika akory ny eto amboniny tany. Mazava ho azy mijova avolombelona isika eto, miasa, manompo, mivavaka, manao zay mety hitiava namana, manondrotra ny hafa, mizara, manome ao anatin'izany fotoana zany tsika. Anatin'izay fotoana nomen'Andriamanitra atsika, isika de manompo an'Andriamanitra, fa fantatsika fa fandalovana ny eto. Eo tsika zao de miaraka milaza manao hoe 10 taona sahady ny fampizarantsika menakavitra eto amin'ity karazan-drazana tambajotra ity, 10 taona sahady. Ohatry ny tovoa omaly ny taona 24 na ndraiky amby 20 asa zay nanomboanao ny aina. Vetivety kely mielina.
fa hoy ny filazan'ny tompo anao hoe misy kosa zay mandrakizay ho man'Andriamanitra ao anao ao am' Jesosy. Mbola tsy mbola mitafy ny tena ny any an-danitra akorytsika ety ambonin'ny tany. Ty tenatsika ty de mbola tena mety ho faty, tena mety mbola marary vony gripa, vony tazo, mety nona, mety mitomany, mety kivy. Izay ty tenatsika ity. Na de ao anatitsika raha ny fanahin'ny faherezany. Fa ho avy ny andro izay iverenan'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra, ho avy ny andro izay iverenan'ny tompo hitsara ny velona sy ny maty, ho avy ny andro ionatsika am' Jesosy, de am'izay fotoan'izay tsika mitafy le tenany any an-danitra. Asany Koritiana 1:10, mitafy ny tenany any an-danitra izay tena tsy mety lo intsony, tena tsy mety maty intsony, tenany Kristy, tahaka ny tenany Kristy. Le afaka malala mbanjina an'izany isika mba tsy ho kivy, mba tsy ho variana am'ty tany fandalovana ity. Miasintsika eto, manompotsika eto, manao zay rehetra tokony atao, manao ny tsara, fa izao fatatsika fa mivahiny isika. Dika nytendra teo hoe paroisse, paroikoi de zao séjour, fatatsika fa mivahiny isika, zany hoe manana séjour ety am'ty tany fandalovana ty isika. Zany hoe ny séjour sika ty dia mety ho 9 taona, mety ho 20 taona, mety ho long séjour, mety court séjour, ohatran'ireny tsika mivahiny any am'y tany maro samihafa reny, fa tsy ty akory. Tsy ty akory ny fonenantsika, fa zanak'Andriamanitra isika, ao amin'Andriamanitra ny fonenantsika mandrakizay. De atao amin'izao isika hibanjina n'izany mandrakizay hovatanina izany, ndao de variana eto. Ndao de variana eto, mety hoe asa sambana sy milamina eto de variana eto, na koa hoe mety ho mandalo zavatsarotra de ho kivy eto. Tsia, fa fandalovana neto. Fandalovana izay atsapatsika ny fiadanan'Andriamanitra, atsapatsika ny fitahian'Andriamanitra, fa fandalovana koa anomanantsika ny mandrakizay. Afaka malala jereo tsara ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Jereo fa azo tsapaitanana zany. Zay toetratsika rahatr'izay tsy maintsy mbola ho azo tsapaitanana. Satria iova ity tena ity ho Paoly, Koritiana 1:10, fa izao ny fitiavan'Andriamanitra de tsy zavatra teoria akory, fa zavatra azo tsapaitanana ho Jaona. Jerevo amin'ny fiainanao raha ny fitiavan'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra ianao de nitahiny ary ho asehony ianao mandrakariva ny voninahiny. Ivavakasika. Tompo amin'izao anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka ahatsapanay ny famelan-keloka ka natolotra tamin'ny lalan'i Jesosy zanakao. Saora tompo fatao aminao zahay hijery ny fitiavanao Andriamanitra. Efa ataonao azonay tsapaitanana angezany isan'andro tompo. Ataonao azonay tsapaitanana zany eo amin'ny fitahina. Fa Andriamanitra velona ianao ka mitahirana mandrakariva. Vavakizay Jesosy. Ampahirezo. Ho tsapanay amin'ny herinandro fa manomboka ity ny fitiavanao. Ampahirezo ataovy miraikitra ty amponay ny fahatokiana fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra ay. Andriamanitra nanangana anay ho zanaka, nametraka anay ho zanaka, nanasa anay ho tonga zanaka, nanasa anay ho tonga fiangonana, ka mahatonga anay faly lalandava amin'ny fanarahana anao. Jesosy, manapahato anatin'ny fonay ianao ary mitoera-betsaka ato anatinay. Tahiny tontolo andronay, tahiny herinandronay, ho ahitanay fifaliana sy fahombiazana. Mamelany elokay mamindrafo aminay ary avaozy ny herinay hanaraka anao hatrany amin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy. Amen.